Anio alady fahafolon'ny volana janoary, alady voalohany manaraka ny epifania izay mbola ibanjinantsika ny lohahevitra hoe maneho ny mahandriamanitra azy ny tompo fotoan-dehibe ihany koa ity anio ty ho antsika indrindra fa ny sampana mpanazava sy ity satria dia misy ny fanolorana tonia sy fanaovana fanekena mpiandraikitra ihany koa ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Araka izany riava koa dia ny avy ao amin'ny sampatia no mitarika antsika amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Iaraka no manafo amam-panaitsika hiatrika ny tompo dia isika idiran'Andriamanitra ka maka ny salamo fafito amby efapolo. Salamo fafito amby efapolo no entintsika midiran'Andriamanitra. Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'ny tompo. Midea ahafantarana ary firenena rehetra mihobio an'Andriamanitra fa Jehovah no avy indrindra ka tokony atao mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanitsika ary firenena samihafa ho ambany tongontsika. Mifidy ny lovantsika ao antsika izy dia ny voninahitra Jakoba izay tiany. Efa niakatra amin'ny fihobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fotoana hanjomary. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Mahaiza mankalaza tsara ianareo, Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa, Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandriana amin'ny masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa olon'Andriamanitra Abrahama, fa n'Andriamanitra ny ampinga amin'ny tany avy indrindra izy. Amen. Amen.
miaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izahay fa noho ny fitantananao dia todo-soa tsara eto amin'ity tempolonao masina ity. Ianao tokoa ry Andriamanitra tsara indrindra no niazona anay, ary raha namakivaky ny herinandro iny izahay dia ny herinao no natafinao anay tsirairay avy. Ankehitriny izahay dia mideranao, mankalaza anao, manandratra ny oby sy ny hosana, fa ho anao ilay tompony tompo, mpanjakampanjaka irery ihany aneny voninahitra. No ondrika ny lohanay eto anatrehanao izahay, ry Andriamanitra tsy to, tompony hery sy ny fahefana rehetra. Miaiky ny fahalebiazanao sy ny herinao izahay, ary fantatry ny fanahinay marimarina fa ianao irery ihany no Andriamanitra. Tao alohanao tsy misy Andriamanitra, ary ao arianao tsy misy Andriamanitra. Resy lahatra ny amin'ny fahamasinanao izahay, ary izany indrindra no hitalaonay aminao ny mba hanamasinanao izao fotoana izao, mba ho anitra kasitrahinao aneny fanompoana izay tanterahinay eto. Ampiarahinay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra ao fahiny manao hoe Rainao izany an-danitra, mamasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao eny ny sitraponao, ety an-tany takany eny an-danitra. Hoanay ny mianana sahaza aminay, mamelany ny tahaka ny mamelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra ny fakampanahy, fa manafana ny herinasy, anao fanjakana sy hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Mipetraka ianareo. Araki iainy sy amaky ny teny soratra masina isika, ho vakitsika ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko faha 9 ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 13 ambin'ny folo.
Samuela voalohany toko enina amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy nanosorana ny Davida ho mpanjakan'Israely. Aroy Jehova tamin'ny Samuela, mandra-poviana no alahelovanao an'i Saul, nefa izao efa nanda azy tsy ho mpanjakan'Israely. Fenodiloilo ny tandrokao ka mandehany fa irahako ho any amin'ny Jese Betlehemity ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany ao. Fa hoy Samuela, ataoko ahoana ny fandeha? Fa raha ren'i Saul izany, moa tsy ho vonoiny va aho? Hoy Jehova, mitondra ombivavy kely ianao ka lazao hoe avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova ao. Ary atsoa Jese mba ho any amin'ny fanatitra, ary izao no ampafantatra anao izay ataonao, ka dia hosoranao ho ahy izay ho lazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehova, dia tonga tao Betlehema, ary nitsena azy amin'ny kofitra ny olona tao an-tanàna ka nanao hoe fihavanana va no iavinao? Ary hoy izy, fihavanana, avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova ao. Hamasiny ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia nohamasiny Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary no tonga ireo dia nijery any Eliaby izy ka nanao hoe ny voahositry Jehova tokoa ity eo anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehany na ny ahavon-tsanganany, fa efa nilaviko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso any Abinadab ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela, fa hoy izy, tsy ity no vidian'i Jehova. Ary Jese dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy, tsy ity no vidian'i Jehova. Ary Jese nampandalo fitolahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela, fa hoy Samuela tamin'i Jese, tsy novidian'i Jehova reto. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanako lahy rehetra? Dia hoy izy, ny fahalany sisa, fa miandriondry izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, manira akazy fa tsy hipetraka ihinana isika ambara-patongany eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana, hosory izy fa io no izy. Ary Samuela nandray ny tandroka fentilolo ka nanositra azy teo amin'ny ralahiny, ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nakany Rama. Politony vaky teny. Toedantsika famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita amin'ny Apokalipsy toko faha 1 andininy faha 2 ka hatramin'ny faha 7. Apokalipsy toko faha 1 andininy faha 2 ka hatramin'ny faha 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy nahita tempoly teo aho fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsotoa sy ny zanak'ondro ny tempoliny, ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitran'Andriamanitra nanazava azy, ary ny zanak'ondro ny fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjaka ny tany dia mitondra ny voninahiny no ao anatiny, ary ny vavahadiny tsy arindrina akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina ao, ary ny voninahitra sy ny hazan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondro ihany. Amen. Mbola itony vaky teny. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko faha 4 andininy faha 14 hatramin'ny faha 12. Lioka toko faha 4 ny andininy faha 14 hatramin'ny faha 12 rehefa hita teo vakitsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy miverina tamin'ny herin'ny fananaka ny Galili, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe, ny fanahin'i Jehova no atamiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitondra fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naorina ny boky dia naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny masony izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe, androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.
Ary izy rehetra nankalaza sady talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana naloky ny vavany ka hoy izy tsy zanako Josefa fa ity. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mbola iaraka ivavaka isika tompoko. I Jesosy Kristy tomponay misaotra anao izahay fa mbola nomenao anay indray izany teninao izany. Ary raha hazavaina aminay ary tompo izay ny afatra tianao ampita aminay dia enganemba amin'nyfanay masinao hirotsaka aty anatinay tsirairay avy ka tena hitoetra ato am-ponay izany ary tena iainanay fa tsy handalo fotsiny ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no afaka izany vavaka izany. Amen. Ho aminao izay malalan'Andriamanitra sady voantsony masina, ho aminao ny fahasoavany mba ny fiadanana avy n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Lioka toko fahaefatra. I Lioka dokotera dia tsy mba isy ny apôstôly akory fa mpianatry ny apôstôly, sady izy zany no siantifika indrindra tamin'ireo mpanoratra ny filazantsara. Tsy vitan'ny dokotera izy fa mpahay tantara. Tantara dia efa taloha ela be tamin'ny andron'ny Grika Romanina, tamin'ny andron'ny Herodote sy ny namany dia efa nisy zany fanoratana amin'ny tantara zany na fitanisana ambavany ankamaroany tantara raha mbola tsy nisy ny soratra. Ka ny fanoratana ny filazantsara ny Lioka dia manaraka ny vanim-potoana na ny laharam-potoana le antsonareo hoe ordre chronologique zany ny Jesosy tetỳ an-taminy dia ny an'ny Lioka no milahatra araka ny fotoana tantarainy zany amin'ny teny fampidirana hoe sitrako ny hanoratra azy araka ny filaharana, nanao fikaroana zany izy vao nanoratra. Boky anankiroa ny soratana, ny filazantsara ny Lioka dia inona koa moa? Ny asan'ny apôstôly. Reo zany misoratana zay mahatonga an'izy hoe manana endrika tantara reo ny asan'ny apôstôly manana endrika romana atao hoe voyage na voyage zany le fitantarana ao anatiny ao. Eto izy milaza ny amin'ny fiandohan'ny asan'ny Jesosy, fanehoan'ny Jesosy ny teniny ho mpanompon'Andriamanitra, fanehoan'ny Jesosy ny maha-Andriamanitra azy, ary izay koa no akatsika hafatra fampielezantsika amin'izao fiandohan'ny taona izao amin'ny maha olom-bofidiny atsika. Andriamanitra ny tompo maneho ny maha-Andriamanitra azy amin'ny olom-bofidiny. Itsika sanao ny olom-bofidiny eto zany Jesosy le olom-bofidy aloha. Rehefa mifidy Andriamanitra, ny zavatra voalohany ataony dia manome ny fanahiny.
manome ny fanahiny ho an'ny olombo fidiny ny tompo. Vakitsika ny Luka 4:7-10. Vakitsika hoe ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy ka nankany Galilia, dia niely tany amin'ny tany rehetra manodidina ny lasa. Jesosy rehefa nalay ny-panahy tanan'efitra tafiny devoly, dia ny fanahy masina ny ray no miaraka aminy. Fanahy masina ny miary ny heriny na avy tamin'ny asa rehetra na ampianatra tamin'ny sinagogan'ny olona. Ary fanahy masina io zany tsy voatery arakaraka ny heritreretritsika ny fisehoany. Zany matetika zany mahavoatsika. Tahaka ny ahoana moa ny olona manana fanahy masina zany rehefa fidiny tompo, lasa tsy fantatra tahaka amin'ny rivotra zay alehany hoy Jaune, fa ny asany ihany no hita. Matetika sika te hamaritra hoe tahaka ny olona manana fanahy masina. Izy zany tsisy mitovy ny ataon'ny fanahy masina amin'ny olona. Kanefa misy zavatra tandremana kosa. I Jesosy rehefa nahazo fanahy masina, zay mahatonga ny fanakempontsika ny torotorony tamin'ny fanahy masina tao akibony reniny. Dia nitezainy Maria sy Josepha izy fa tsy niala tao Maria sy Josepha fa nijanona tao an-trano. Eto indray izy efa 30 taona. Mbô vakitsika ny 9 nanao inona izy rehefa nahazo fanahy masina. Dia tonga tao Nazareta zay nabe azy izy. Ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny sabata izy ka mitsangana maro. Misy zany ny olona mieritreritra hoe zany mahazo fanahy masina zany mitrifana be, lasa enthousiaste izy nareo. Zay matetika amin'ny olona tsy mazaka fanahy masina dia miataka maro. I Jesosy rehefa nahazo ny fanahy masina, nandeha tamin'ny tanàna nabe azy, niditra tao amin'ny fiangonan'ny zareo dia sinagoga. Fa misy olona milaza tena manana fanahy masina misintaka izy. Rehefa mahatsiaro tena masimasina dia miala dia manorina fiangonana hafa. Zay matetika ataon'ny olona. Ny foafoa avy tany izy taitra avy aty afara indray ny manakorotana amin'ny olona dia misintaka ary amin'ny ilany ary. Tsy zay no nataon'i Jesosy. Namonjy ny fiangonana mahazatra azy izy ny sinagoga. Namaky teny. Manohy ny asa fanompoana fanaony tahaka ny fanaony izy. Ny olona manana ny fanahy masina zany dia tsy olona manao ny tsy fanao akory. Santionana anankiray zany. Tsy voatery hitrifana, anao fahagagana na zao. Satria asiany olona etikety. Zany manana fanahy masina zany ka ny Andriamanitra tsy azo asiany etikety. Fanahy masina zany inge Andriamanitra, izy ny baiko, izy ny manao hoe zao no atao, fa tsy voatery mitovy ny tonan'Andriamanitra amin'ny olona. Ary zay mahatonga an Jesosy miteny hoe fanahy amin'ny Jehova no ato amiko satria nanositra izy. 2:20. I Jesosy nefany tsy nitokanana ho mpisorona, tsy nitokanana ho mpaminany, milaza fa manana ny fanahy masina. Luka 4:20 ny 2:7-12 tapany voalohany ihany vakitsika hoe ny fanahy amin'ny Jehova no ato amiko satria nanositra hitory teny soamafaly amin'ny malahelo izy. Izy ihany mahatsiaro ny tenany fa manana ny fanahy masina io. Tsisy olona miteny azy hoe ianao manana fanahy masina. Tsisy olona nanositra azy. Fa ny fanahy masina no mariky ny fanosorana. Eo tabidio zay. Ny fanahy masina zany no mariky ny fanosorana. Fa tsy fomba mpiangonana ty ivelana. Ilaina ny fomba mpiangonana. Fa tsy mariky ny fananana fanahy masina akory zany. Rehefa atao batisa ny olona dia misy fomba atao, misy rano. Fa tsy le rano ina akory ny fanahy masina. Rehefa tokana ampanefana samy tompony olona metrahana tamana. Tahaka izany koa tokanao tandrina, dekona, mpiandry sy ny sisa. Fa tabidio tsara nefa. Tsy le akanjonao fotsy io midika fananana fanahy masina. Fa le fanahy masina dia tsy hita maso ao aminao. Ny fanahy masina ny tena ositra masina, manamasina antsika. Fa tsy le akanjo akory. Fa ny akanjo dia endrika fanehoana fa nahazo an'izany ianao. Satria ny olona zany malaky mametraka
aminao hoe tatahakana ahoana ary zay na diso ny olona rehefa hifidy mpanjaka. I Samuela zany rehefa nirahana hijery ny solon'ny Saoly dia nantsoina daholo ny zanaky Davida rehetra. Samuela nampaminany ary dia diso fijery izy satria nijery ivelany. Mba sokafo hoe ny Samuela voalohany toko 4:20, ny 9 sy ny 7. Ny 9 sy ny 7. Ny olona fanamanana fanamasina zany tsy azo jereny avy aty ivelany koa hoe tsy maintsy tahaka zao io. Tsy fuseo izy nareo na carré le olona fa tsy ampoizinao ary le zavatra ataony. Samuela voalohany toko 4:20, 9 sy ny 7 vakitsika. Ary no tonga teo ireo dia nijery ny Eliaby izy karana hoe ny voasitra Jehova tokoa ty ho anatreny. Fa ho Jehova tamin'ny Samuela aza mijery ny tarehiny na ny avy ny sanganana fa efa nilava. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehova fa amin'ny olona mijery. Jehova mijery inona hozy izy? Ny fo, ny olona mijery velana. Ino le antsonareo hoe surmoi. Ny olona zany mametiko hoe ohatrohatro zao natao hoe miaramila, ohatrohatro zao natao hoe pasteur, ohatrohatro zao natao hoe skoto, ohatrohatro. Ny olona zany manana an'izay. Pasteur zany mety amin'ny olona hoe complet foana dia manakena dia mitondra kitapo dia tsy mitsako voanjo eny Analakely, tsy mitsangana amin'izay maika, tsy manao sorte ohatra ny skoto lahady fandraisana ihany misotro kely divay misy ataon'ny olona. Ka ianao raha vao tsy manaraka an'izany dia veriny hoe tsy eo aminao ny fanahy masina. Raha za zao manao sorte manao batisa eo dia nitsazaka nareo tsy ho avy io. Satria ny olona mametaka sary tahaka ny Samuela teto diso ao izy hoe Andriamanitra tsy mijery ny velany fa mijery ny fo. Ny olona zany mametraka malaky. Tsy hoe ratsy akory zany. Ilaina zany ianao anaraka an'ireny satria moraly reny. Ilaina ianao motina, ilaina le izy. Fa tsy iny ny mandelo fa ny fanahy masina no mandelo. Ny fanahy masina mitena maha-pasteur anao, mahavita batisa anao, maha-olom-boasitra anao, maha-olom-boafidy anao. Dia ny fanahy masina io. Ary ny fanahy masina zany no mana masina. Ary rehefa tonga fanahy masina kosa raha misy zavatra miova kosa ao aminao ao. Ho Paoly apôstôly raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-bavao izy. Kanefa tabidio na eo ary zany fiovana ataonao zany le olona dia mitaratra anao amin'ny anao le taloha. Jerenge Jesao hoe Luka toko 4 teo ihany amin'ny 12:20, amin'ny 12:20. Ahoana hozy izy? Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no nitenin'ny fahasoavanao ny vavany fa hoy izy le passé anao foazon'ny olona foana. Faly zareo nahina azy ny toroteny, faly zareo nahita ny fahaizany mampianatra, fa ahoana ny bitsibitsika zareo nefa tsy le zalahy mpandafitra tato ve io? Zareo Besarety reo, zareo avary Dakar, avany Dakar angao apetaky ny olona foana zany ianao. Raha avary Dakar zao anao dia fihin'ny olona mafy be ny kitapony. Ta tsy marina zany raha skoto. Dia izay le ny fanahy masina Andriamanitra mijery ny fo. Tsy azonao asiana etikety hoe tahaka ny olona zany olona manana fanahy masina zany. Satria Andriamanitra ny fanahy masina. Izy no mitondra an'ilay olona. Saingy raha tsy manana ny kosa ianao, tsy tafy ianao. Apokalipsy toko 1:20 amin'ny 7:20. Fanahy masina no mana masina omen'Andriamanitra ho an'ny olo-boafidiny. Apokalipsy toko 1:20 amin'ny 7:20. Ahoana hozy izy? Ary tsy mba tafiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandenga, fa ny voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana no an'ny zanak'olona. Ka ny fanahy masina ny garanti hoe voasoratra ao ianao. Fa tsy hoe rehefa vita batisa dia voasoratra. Marina voasoratra mety voafafa. Fa ny fanahy masina ny garanti
ao zay le hoe Jesosy Kristy maneho ny Mandriamanitra azy manome ny fanahy masina no an'ny olom-bo fidina. I Jesosy eto ny voafidin'Andriamanitra alaitsika tahaka. Fa ny faharoa dia izao, manome ny teniny ho an'ny olom-bo fidiny koa Andriamanitra rehefa miseho amin'ny Mandriamanitra azy. Manome ny tenin'Andriamanitra zaby. Vakitsika ny 10:20 amin'ny Luka 4:4, 10:20 manao hoe ary izy nampianatra tena amin'ny sinagogin'ny olona ka nankalaza izy ireo. Zay. Jesosy zany ny asa voalohany nataony rehefa nahazo ny fanahy masina dia ny tenin'Andriamanitra. Nampianatra izy, namaky teny izy. Tadi fa ny famakiana ny tenin'Andriamanitra anisan'ny fanehoana fa ny rahan'ny fanahy masina ianao. Fa tsy hoe kory anjara asa blitika zany ao amin'ny liturjia, fa tena ngeza satria ianao mitondra amin'ny tenin'Andriamanitra ka na mamaky teny ary ianao tabidio fa tenin'izy le vakinao. Adinitsika foana zay matetika. Isika zany mitondra teny ny vahoaka na tenina ministra takan'izany amin'ny tandrina isika. Fa ity tenin'Andriamanitra tabidio fa Jesosy koa namaky tenin'Andriamanitra tahaka atsika nanao liturjia koa. Misy iran'ny fivoazana moa manao hoe mifikifika ny sasany rehefa dia misy tsy mety hamaky hoe zay tsy hitsanganeo. Tabidio fa Jesosy koa namaky teny tao amin'ny sinagoga. Bokin'ny Seany vakiny. Io tenin'Andriamanitra io Kristy teny soa mahafaly ho an'ny malahelo, teny manafaka mandefa ny mpifatotra. Vakitsika ny 10:20 ny fanahy amin'ny Jehova no atao satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo, aniraka hitory fandefasana ny mpifatotra, fampahiratana ny zany, hanafika ny mpahoriana, hitory ny taona-kasitrahana ho amin'ny Jehova. Io tenin'Andriamanitra amin'ny endrika maro samihafa ny zaraintsika, amin'ny alalan'ny sampana, amin'ny alalan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny endrika maro samihafa ireny natao hitoriana ny teny soa mahafaly. Anafika anao tsy voageja. Raha ny sampana zany tsy manafika amin'ny olona tsy ho voageja amin'ny zavatra maro mety anjo eto amin'ny fiarahamonina misy atsika dia tsy dikan'le sampana. Fa tokony mampianatra izy, mampahiratra izy, mampahay izy, mampisokatra ny mason'ny olona beazina izy. Fa tsy hoe hatramin'ny dirana sokotona tahaka an'izany ny atsinanjary, malaina mandro, boritra. Fa tokony nivoatra amin'ny olona rehefa nahazo ny tenin'Andriamanitra. Ary izay tsy azo sarahana io tenin'Andriamanitra io ny fanahy masina. Zay nge mahatonga ny olona miseho manana fanahy masina dia mitory-teny dia manao fahagagany dia manomboka tsy mamaky baiboly izy fa izy io nefa manana fanahy masina ka dia efa ny teniny ihany no marina. Tsy gaga anao raha tiariana mivadika izy miteny hoe za le Kristy io izy. Fa tsy zay no nataony. Zay le nataony satria nisaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Niza miseho manana fanahy masina ka misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia miala le fanahy masina. Dia fanahy hafa, fanahy amin'ny demoniny misolo ao. Tsy azo sarahana zany ireo ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga rehefa misy batisa misy tenin'Andriamanitra tao dia mangataka ny fanahy masina. Rehefa manokana zavatra rehetra dia misy tenin'Andriamanitra tolotra dia mangataka ny fanahy masina. Tsy azo sarahana ireo amin'ny fiainan'ny olom-bo fidy. Andriamanitra rehefa maneho ny mahatompo azy, mahandriamanitra azy ny tompo dia manome ny fanahiny ho an'ny olom-bo fidy, dia manome ny teniny ho an'ny olom-bo fidy. Ary io tenin'Andriamanitra io velona sy mahery ao anapitsika. Ary izay no mahatonga atsika na mandeha na mitoetra amin'ny zavatra rehetra dia atao hoe fiangonan'ny tenin'Andriamanitra isika. Kolosianina 4:7 andininy 4:20 sy ny 7:20. Kolosianina 4:7 andininy 4:20 sy ny 7:20. Kolosianina 4:7 andininy 4:20 sy ny 7:20.
amin'ny testamenta vaovao any zany fa tsy akaiky ny Genesisy akoriny. Vaky itsika ary aoka ny tenin'ny Kristy toetra be. Ataovy izay anananareo, ananany zanakareo tenin'Andriamanitra be deaibe, fa io a mitsimoka ao anatiny ao. Na maditra tahaka nahoana izy raha finono ny tenin'Andriamanitra ho avy ny andro ampitsimoka, ampamoy tenin'Andriamanitra. Iny anarovan'ny zatovy lalakaleny mba tsy voaloto sisa fitandremana araka ny fanilony tongotra sy fanazavana ny laloko ny mampahay, mampisokatra amin'ny zavatra zay mahatonga ny apôstôly Paul hoe na amin'ny salamo na amin'ny hira, tononkira, ataovy soraty amin'ny tolam-baravaranao izy ny Deutéronomia, ary na ina atanareo amin'ny teny samy asa dia ataovy aminaran'i Jesosy. Zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ka amin'izao andron'io izao, hanomboantsika amin'ny taona amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fikasanao, ny vinanao, efa nomen'Andriamanitra anao an'io zany fanahy masina izany mitarika anao amin'izany. Sy ny olona rehetra omeny izany, ka tsy hanao hoe mbola zaza tahaka ny Jeremia, fa izy no maniraka omeny anao zany fanahy izany, satria izy no manome zany fa tsy olombelona. Ary ny faharoa, omeny anao koa ny tenin'Andriamanitra ho sabatra mahery entinao makivaky ny fiainana. Tanteraka aminao na izany. Amen. Ry havana malarehetra ao amin'ny tompo, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika rehetra, koa andeha hanetry tena iaiky ny fahadisoantsika anatona ny tompo amin'ny fanetretena ka hanaraka ao am-pontsika izao vavaka fifonana fiakekeloka izao. Vavaka sika. Andriamanitra miondrika eto anatrehanao izay raha nahareny didinao masina, ka sady matahotra no malahelo mafy ankehitriny. Nasehonao taminay fa fanahy iray ihany tokoa no nanaovana batisanay rehetra ho tena iray, dia ny fanahinao Andriamanitra izany. Ny fanahinao masina efa nomenao an'ny fiangonana, kanefa mifony izay satria tsy mba nanaraka ny fitarihan'izany fanahinao izany, tsy mba niaino ny teninao, fa nandeha araka ny sitraponay, nandeha araka izay torohevitra omen'ny fiarahamonina anay. Mifona aminao zay ry Tompo Andriamanitra ay, ary faly misaotra anao zay ankehitriny, fa tsy mamela anay amin'izao ora sy fotoana, tsy mamaly anay amin'izao ora sy fotoana izao ianao, fa mbola miantso anay hibebaka, miantso anay hanatona anao hatrany. Koa ndreto zay manatona anao mitondra ny anaran'ny zanakao latokana, mamindrafo aminay ry Andriamanitra Tomponay, tario ny fonay aizanay mibebaka marina aminao, ka mamela ny elokay, aza tsarovana itsony ny fahotanay. Tehirizo ao ampelantananao zay Andriamanitra fa tsy misy maharombaka zay eo an-tananao. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao zay sady mpamonjy anay no anaovanay ny vavaka. Amen. 8:7 ny 2 sy 7 ary ny 4 no entintsika manamafy ny fifonantsika.
Anao zay vonina nompony tompo satria nifidy anao izy. Nitsangana ndre nyteny Somafaly fa mafy ny fahotanareo izy. Hoy ny tompo, hofafazako rano madio ianareo ka adio, mba ho afaka mifalitonareo, ho afaka misamponareo, omeko fo vaovao ianareo, fa na vaovao no ataoko anatinareo, isoroka aminareo ny fo vato, omeko fo nofy ianareo. Ary ny fanahiko nataoko anatinareo, ahatonga nareo andeha araka ny lalako hitandra ny fitsipiko ka anaraka izany. Noho izany ary avana dibo vela sy voafavako ny fahotanareo, ny aminaran'i Kristy Tompo, oka idiran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona zay voavelona sy voasarona, sambatra ny olona zay tsy voavelona, ary tsy misy fitakana fanahana. Amen.
iombona amin'ny vavaka fangatahana isika rehetra ry havana. Andriamanitra rainay ray be famindrampo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra fa Andriamanitra manome anay mandrakariva ny fanahinao sy ny teninao ianao. Ankasitranay ihany koa anao ny amin'ny famelan-keloka izay noraisy ny fiangonana tamin'ny ty anio ty. Misaotra satria tsy nijery anay ho faty noho ny fahadisoanay ianao fa mbola manolotra fiainanao anay, dia fiainana be dia be araka ny teninao. Mametraka eo ambany fitarianao araka izany izay ny fiainanay tsirairay avy, indrindra fa ny fiainan'ny fiangonana. Mipetraka eo ambany fitantananao ny firaisan'ny sampana izay ho tanterahany fiangonana amin'ity volana ity. Izany sehatra izany dia mba hitondra siana mafy ny fiombonanay rehetra. Ankinina aminao ihany koa ny ahafahan'ny sampana tsirairay ny fikambanana manatanteraka ny fankalazananao Andriamanitra noho ny fahatratrarana ny taona 2024. Tsy ho fifaliana ihany no raisinay avy amin'izany afa-hatsapa ihany koa ny rehetra fa Andriamanitra mamindra fo ianao. Ahatsapa ny fanavaozana izay entinao isan'andro isan'andro ho an'ny tenanay. Mivavaka manokana izay ho an'ny teny io tia, ho an'ny sampana mpanazava stily izay mitombo hatrany amin'ny fahasoavanao. Ny herinao Andriamanitra ho mba azy rehetra mba ahafahany izy ireo mijoro vavolombelonao ety anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena sy ny tokantrano izay misy ny tsirairay. Anefa ny irin'ny fona ihany koa ianao Andriamanitra mba hisehon'ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay amin'ny andavanandro. Ianao Andriamanitra no amahany olana isan-karazany izay miseho amin'ny tokantrano, miseho amin'ny sambatan'olona. Ianao ihany koa no hiditra an-tsehatra hitondra fahasalamana ho an'izay rehetra tsy salama. Ianao no hanome ny fahazotoana sy ny fahazavan-tsaina, dia ny fanahy ny fahazavan-tsaina ho an'ny mpianatra rehetra izay miverina sy manohy ny fianarany indray amin'ny ity volana ity. Ny mahasoa anay rehetra ity herinandro vaovao izay diavina ity dia ankinina eo am-pelantananao Andriamanitra. Ny firenena malalanay dia firenena anjakan'ny fiadananao sy ny sitraponao hatrany kotarioa amin'ny fanahinao masina ny mpitondra anay rehetra, manomboka ty amin'ny ambaratonga ambany indrindra ka hatrany amin'ny filoha izay napetraka ao hitantana anay. Matoky izay ry Tompo Andriamanitray fa manana ny hevitra hieverana anay ianao dia hevitra hitondra anay ho amin'ny fiadanana fahatsiloza. Mivavakay dia valio araka ny sitraponao fa tsy ny sitraponay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Amen. Ny fanekam-pinoana laharana faharoa no hijorontsika vavolombelona
amin'ity anio ty. Isika mino an'Andriamanitra iray raitsy to, mpanao lanitra sy ny tany, ary zavatra rehetra nanitana antsika, ary an Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra, izy no naharina izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika, dia nidina avy tany an-dranitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Miakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanany indray. Avy ihany no hiaviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray masina, niorina fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika rehetra riavana. Dia miroso avatrany isika amin'ny anjara fotoana amin'ny sampanampana zavastily ho amin'ny lalonana rososina ara-pivavahana. Dia manasa avatrany amin'ny refolo isika iroso avatrany hanokatra izany. Hanokatra izao fotoana izao ara-pomba skoto isika, ko angatahana ny skoto rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana. Mpanazava. Mahasampany fiangonana azy dia tompona andraikitra amin'izany ny sampatisina daparitany asainy avatrany izy anatanteraka ny anjarany. Fifaliana ho anay tokoa misolotena ny bon sampaty foibe sy ny sonadaparitany ariva avaradrano miarabantsika fiangonana eto amin'ny fitazam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-da, sady manambara fa ianareo dia efa manana fivondronana ara-dalàna ary efa voatokana sady efa navita ny adidy rehetra tandrifianareo,
Fantatra ihany koa fa efa nanolotra sy nandefa mpiandraikitra io fanatany amin'ny faritany tememna ianareo komity mpivondronana ary natafita soamatsara ny fiofanana ilaina izy ireo ka mendrika ny fanoloran-tenany izao fanekena ataon'izao koa miangavy ny filohan'ny komity mpivondronana ary izay mba iroso eto anoloana ka nolotra ny mpiandraikitra anao fanekena. Faly tokoa izay filoha sy boron'ny komity mpivondronana eto amin'ny sapelle miaramila fivondronana larana fahadimy amby zato ary ireo aramandreny rehetra ao anatin'ny fitiazam-panahy ho an'ny folo alinday. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny antsona ireo mpanompony izay nanolo tena mpitiavana sy amin'ny fanetrenitena tokoa ho mpiandraikitra eo amin'ny divony efa ampitaona tsara izy ireo sady efa mpandray ny fanasan'ny tompo ka natolotry ny komity mpivondronana ny faritany mpanazava style eto Madagasikara mba azo fiofanana momba ny andraikiny. Efa navita izany fiofanana izany izy ireo ankehitriny sady efa vita fanomanam-panahy tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny boron'ny komity mpivondronana ary ny filoham-panabe koa iroso amin'ny fanekena mpiandraikitra ary sika izao amin'izao fotoana izao mba ahafahany izy ireo manatanteraka antsakany sy andavany izany adidy masina ny antsony tompo azy izany. Koa mangataka azy ireo isika iroso aty anoloana. Ny chef-taine Ray Riarso ny aina any mpiandraikitra Sampanamavo mpanazava. Chef-taine Andriamaheryzo Koloina Andrianina mpiandraikitra amin'ny Sampanamaitso ao mpanazava. Lambony aina Diamondra Narindra mpiandraikitra amin'ny Sampanamaitso amin'ny vondrona mpanazava. Raboanary Solofo Tsioro Faharana na Haky Manovo mpiandraikitra amin'ny Sampanamaitso amin'ny vondrona Tily. Iny ary havana hoy soratra masina na ndreny feon'ny tompanana hoe izy ny rahako izy nandeha irakay dia ty oza iny ty aho iraho aho ary amin'izany dia mahazo tokony raha lampitoetra ny fiantsona sy fidianana anareo miorena tsara aza miova mahefa be amin'ny asan'ny tompo satria fatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ho amin'ny tompo. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany omena ny reto mpiandraikitra ireto izay mitaiza an'izany antsika araka ny hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra ho amin'ny fanompoan'Andriamanitra sy ny fiangonana fanampiana ny namana sy ny firenena fankamananiana ny firalahiana fijoroana ho andry ny fianakaviana dia tsy arovy re zandrisany za amin'ny alehibe ny andraikitra tolotra anareo izany atokan'ny tenareo mendrika zany fanompoana masina izany fa didinay fiangonana ny mivavaka ho anareo hivavaka isika. Misaotra anazy Andriamanitra na amin'ny fahasoavanao lehibe izay mahatonga anay manana mpiandraikitra hanao fanekena apetraka ambany fahasoavanao izy ireo itariny fanao masina araka ny voalaza teo meo ny teninao ianao Andriamanitra amelona trany ny fanomezam-pahasavanao anatiny azony mitarika anay amin'ny lalana tsara rehetra ny amin'ny Kristy izay velona sy manjaka miaraka anay amin'ny taona rehetra no angatany ho azy ireo. Amen. Amin'ny anaran'ny foibe mpanazava style eto Madagasikara sy ny faritany mpanazava style eto Analamangavoana dia faly tokoa izahay miarahaba-nareo fiangonana eto amin'ny fivondronana chapelle militaire Ampahibela arana fahadimy amby zato ary mandray anareo mpiandraikitra izay anolo tena amin'ny fanekena izay faneken'ny komity mpivondronana sy nahavita ny dingam-piofanana amin'ny fanaraka amin'izany. Koa mialoha ny anaovan'izy ireo ny fanekena dia toy izao ny fizotrany. Ny mpiandraikitra rehetra izay manao fanamina ara-dalàna ka tonga manatrika izao fotoana izao dia hitsangana eny am-pitoerana ka hanao fiarabana kely aramerina ny fanekena ao am-pony. Ho an'ireo izay hanao fanekena kosa dia hanao fiarabana lehibe ary mitodika ety amin'ny altara. Ny hira fanekena ny andininy voalohany dia ho ataon'ireo izay avy nanao fanekena ary ny isan'ny andininy sy ny andininy manaraka kosa dia raha be sy maro atao. Hitsangana isika fiangonana ho anao Ray Riarso ny ainany Andriamaheryzo Koloina Andrianina lambony aina Diamondra Narindra Haky Manovo marina lehibe sy mahavelo-panantenana ny andraikitra ny soanareo na izany ara
manana fanontaniana apetraka aminareo ny fiangonana. Ianareo ve mahazo tsara ny rafitra sy ny fitatana araka ny fototrana sy fitsipika amin'ny mahafiangonana ny fiangonana? Eny tompoko. Vonona ve ianareo anady zary ankatony ny fandaminana rehetra amin'izany? Eny tompoko. Ekenareo fa fa zava-dehibe ny fiainana mahampandrefana samy tompo sy ny fidinona vavolombelona eo anivon'ny fiangonana iantsonanareo? Eny tompoko. Mandre ianareo Andriamanitra dia ho hita eo zany. Amin'izao fiantsona ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendry fikambanam-panazava eto Madagasikara. Hiezaka ao amin'ny fivoarana ara-tena sy ara-tsaina ary andala ny fiainam-panahiko amin'ny fahalalana sy ny finoana ny Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ahy ary ho vavolombelona eo amin'ny voronkely izay andraketako. Ny herin'Andriamanitra no angatahiko hatanterahako izany. Amin'izao fiantsoana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Hiezaka ao amin'ny fivoarana ara-tena sy ara-tsaina ary andalina amin'ny fiainam-panahiko amin'ny fahalalana sy finoana ny Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ahy ary ho vavolombelona eo amin'ny mpanazava izay andraketako. Ny herin'Andriamanitra no ankinako hatanterahako izany. Amin'izao fiantsoana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina fa azoko tsara sady ekeko zava-kendren'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Hiezaka ao amin'ny fivoarana ara-tena ara-tsaina ary andalina ny fiainam-panahiko amin'ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ahy ary ho vavolombelona eo amin'ny mpanazava izay andraketako. Ny herin'Andriamanitra no ankinako hatanterahako izany. Ankehitriny ry mpanabe ako manofo amin'izao ny antsoina azy ho mpiandraikitra izao. Moa ve azo ny se tsara sady kelintseny zavatra indreniny tiny eto Madagasikara? Amin'izao fiantsoana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny tily eto Madagasikara. Hikelina tokoa aho hatanteraka ny adidiko amin'ny finoana sy fankataovana an Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana. Ny herin'Andriamanitra no ankinako hatanterahako izany.
petraka ny fiangonana. Izao isika dia iroso amin'ny fanolorana tony, koa miangavy ny filohan'ny komity mpivondronana iantso ny mpiandraikitra izay atolotra ho tony. Fifaliana ho anay komity mpivondronana eto amin'ny chapelle militaire eto Ampahibé, ny manolotra anareo any chef-ten Andrianaljaona Firahavakinaiana Diamondra na Rohitry Manoa ho tonian'ny vondrona mpanazava eto amin'ny fivondronana lalana 500. Rehefa misy sampana roa mijoro eo amin'ny mpanazava eto Madagasikara eo amin'ny fivondronana iray dia manolotra ny toniam-pivondronana araka ireto fepetra ireto. Tanora vavy 2 taona raha kely indrindra, efa niandraikitra 2 taona tao anatin'ny sampana, efa nahavita ny fanekena mpiandraikitra. Mahafantatra tsara ny faneken'ny tonim-pivondronana ary ihany koa mahafantatra ny asa miandry azy. Toy izao ary ny andraikitra miandry ny tonim-pivondronana. Ny tonim-pivondronana dia mandrindra ny fandaharan'asa sy tetikasa ny sampana. Ny tonim-pivondronana ihany koa dia mandrindra ny fandaharan'asa sy tetikasa iraisan'ny sampana. Mandrindra sy mitarika ny fivorian'ny komity mpivondronana, filakevitry ny mpiandraikitra, manatrika ny fivorian'ny birao sy ny komity mpivondronana. Mitarika ny filan-kevitry ny mpiandraikitra ary mitondra fanatsarana ho an'ny fandaharan'asan'ny sampana. Manome ny tatitra mifanaraka amin'ny fandaharan'ny fanabeazana. Ireo dingana ireo dia efa feno ny tonia izay atolotra ho tonim-pivondronana. Koa mangataka ny efa neken'ny komity mpivondronana ary natolotry ny foibe mpikambanana. Eto dia fifaliana ho anay ny manolotra ity mpiandraikitra ity ho tonim-pivondronana eto amin'ny fivondronana misy anareo. Ry mpiandraikitra vita fanekena sy natolotra ho tony, indro ary apetaka aminareo ny mariky ny andraikitrareo. Aminaran'i Jesoa Kristy lohan'ny fiangonana no iarahabanay anareo ary nasanay ny filohan'ny komity vondronana ny eo amin'ny sapati sy ny toy izany ny filoha ny amin'izao fahavitan'ny fanekena sy fanolorana tony. Mahiry sy mahatanjah ny tompo momba anareo. Ray aman-dreny mitandrina, ry fiangonana malala, ry ray aman-dreny sy komity mpivondronana, ry sampati eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé laharana 500. Ireo mpiandraikitrareo mivavao azy mba hatotosany atsakany sy andavany andraikiny. Aza tononareo ny mifampitaovana azy ireo amin'ny fiofanana izay tokony ho hatrehany. Tsy ho adononareo ihany koa manefa ny adidinareo ara-potoana eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny foibe mpikambanana ary ny synode apartany fa izany no ahafantarana sy mariky fa sampana velona sy matanjaka tokoa nareo eo amin'ny fiangonana. Ry andia amin'ny vorombola izay andia mendrika tsy mena amita, io mpiandraikitrareo ankatoavy izy dia ho tonga ankizy vavy vonona sy vanona ary ho andro ny fianakaviany anareo. Chef-ten any mandehana amin'izao herin'ny se izao ary aza vela isy olona anao tsintsinina ny atandranse mazotoa mivavaka miareta
ary indrindrindrindry tany ny finoana ho ampinga sofitainy any dia vonjeo ny andian-tse. Ry antoko sa eto amin'ny fivondronana chapelle militaire, reo ny mpiandraikitra reo, mivavao azy dia mankatoava azy dia ho tonga zazavavy vanona sy vonona tokoa ary ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ihany koa anie ianareo. Ry sofitainy koloina, maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo se ary asehoany tena ny seho fianarana ny asa tsara. Tany ny finoana ho ampinga dia ho vonjeny antokony se. Ry sofitainy narindra, mahereza sy matanja ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ise dia aseho koa ny tena ny seho fianarana ny asa tsara hatrany ary tany ny finoana ho ampingy dia ho vonjeny antokony se. Ry vondrona vehivavy mahery eto amin'ny fivondronana chapelle militaire, indro ny tonianareo mivavao azy ary ankatoavy izy dia ho tovankizivavy sy zatovavy vonina sy vanina tokoa ianareo. Ry tony roy Trimano andeha vonjeo ny vondrony se ary tany ny finoana ho ampinga. Araky ny fitsindrarana andraikitra eto amin'ny antoko dia ny mpanabe Akomanovo no mpiandraikitra Papilalao. Ry antoko sapana maitso eto amin'ny fivondronana 5-7 chapelle militaire Ampaibe, io ny mpiandraikitra reo, mankatoava azy, mivavao azy dia ho lasa zatovolahy vonona sy vanina tokoa ianareo. Ry mpanabe Akomanovo, tany ny finoana ho ampinga dia vonjeo ny antokony se. Ho famaranana izao fanekeny izao dia mangataka ny skoto rehetra manao fanamiana ara-dalàna mba hitsangana.
Sao dia misy ny fakasitrahana ny tony teo aloha izay voantso foloa asaina avy hatrany ny filohan'ny komity fivondronana hiantso azy no amin'izany. Araka ny hitantsika teo moa zany dia tony vaovao ny anivondrana mpanazava eto amin'ny fivondronantsika satria ny tony teo aloha dia vao antso ho filoha eo anivon'ny faritany Analamanga Fovoany ko dia antsona ary ny filoha Toloranto Mavika irosa ty aloha andray ny Tsodrano avy am-pitandrana. Ivavaka isika. Misaonanao zay tompona amin'ny fahasoavanao lehibe zao nay manana olona antsona ho amin'ny andraikitra maro samihafa voantso amin'ny andraikitra mafiloha ny zanakay ankehitriny ianao Andriamanitra hitatana azy avita hitaiza anabe ampiofana ny mpiandraikitra ary ianao Andriamanitra hitatana azy koa amin'ny fiainany manontolo da io ny fivondronana ny faritany ny sampatia ny fobe mpikamanana rotota eo ambany fahasoavanao ary izy rehetra natanteraka izao fanekena izao na vahiny na tompotrano ho ambany fahasoavanao varianao fity izy ireo ny amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy Tompo. Amen. Dia iarahaba anse miraro soa anse amin'ny anaran'ny fiangonana. Tekitsika ry havana. Dia ankasitrahanareo filoha isan-tsokajiny any amin'ny fandavantenanareo natanteraka izao fanorona tony fanekena mpiandraikitra izao ny vaovaon'ny fiangonana ireo zay atao batisa amin'ny heriny ngatana hitsangana raha ny zazakely Ramonjanahary ny aina Mathieu tolotra Ray aman-dreny Ramonjanahary Lalao Hermanina sy Ratolojanahary Tinasio Olivia ary akaiky varavarana ry zareo zazakely Rakotsafy Aintsory amina tolo Ray aman-dreny Rakotsafy Nirina Diamondra Rakotsafy Dominika Jean Olivier Rakotomanina Nitriniony Voangy Nirina reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana manolotra amin'ny tena ny sakramentany batisa ireto avantsika ireto randrena ny tenana Herzo Sandra Andrea Miavotsoa mampiaina Elize miarina antenaina Hervea dia mivavaka nareo ny fiangonana totosa soamantsara izany fanoloran-tenanareo izany. Ny havatsika tokana ho isan'ny mpanefana samy tompo manasa azy hiakatra tiany lona Razafindrainy be Bao Carole Sarika tsy hoe ny akelin'ny fil akorony jerena ivavaka isika misaotranao zay Andriamanitra noho ny fahasoavanao iombona tabatra aminao ty mpanomponao toavy ankasitraho ny fikasany mba ho tanteraka izany amin'ny heriny ka anao Andriamanitra efa nanome azy ny fanahy masina sy ny teninao ane manomana azy amin'izany ny amin'ny anaran'ny Kristy Tompo. Amen. Dia miraro soa amse ny fionan'ny bureau-ny fiangonana sy ny komitiny faharoapolo sy 20 taona miaraka amin'ny présidence d'apartany dia asabotsy zao amin'ny 19 ny volana amin'ny 4 ora ety amin'ny fiangonana dia manasa ny bureau-ny fiangonana ny komitiny faharoapolo taona 20 ary ny ireo solotenantsika amin'ny komity lehibe zany hamonjy an'izany fotoana izany. Ny sampana sekolalahady dia nokatra ny tao pitaizana amin'ny 1:20 ty amin'ny alahady ho avy zao koa amin'ny 7 ora dia tonga ny ankizy rehetra raisy ny mpampianatra avy hatrany izy ireo amin'izany ary misy koa ny fandraisana mpianatra ao amin'ny taom-pitaizana vaovao araka ny fandamina ataon'ny mpampianatra manasa antsika ry vaovao rehetra koa manao fanamina zany antsika mpampianatra rehetra polo fotsy ny mpianatra ny tiserta fotsy ambony ary matroka ny ambany. Ny fijika mantany fotsy fahazavana zay fiangonana voalohany entin'ny mpitandrina dia manao antso atsika fa anao karo ny fiangonana izy efatra tapitrisa ariary ny vola ilainy dia manasa atsika izy ndray anjara amin'izany ka zay ndray anjara amin'izany dia manatina ny bureau-ny fiangonana na ny mpitandrina mba ho fampandrosoana ny fiangonana. Misy fanompom-pavahana eto amin'ny alahady
ny hoan'izay ho anantsonjo be dia amin'ny fito sasany ny anjaratsika, amin'ny fito sasany ny anjaratsika miaraka amin'ny synodam-paritany amin'ny hariva avaradrano. Raha aviananao mbola afaka mamonjy aty amin'ny chapelle. Fa zay tsy afaka zany dia misy fanompoam-pivavahana hatrany eto amin'ny fiangonana. Iroso amin'ny rakitra isika. Mangataka ny tonton Edy nazava vetivety amin'ny firaisan'ny sampana amin'ny asabotsy mandra-pahatonga ny avantsika avy ao ambony. Mandray fitenena fohifohy mahakasika ny firaisan'ny sampana amin'ny sabotsy zao atombotra dia atombotra ihany tokoa le fotoana manentana antsika rehetra fiangonana hisoratra anarana amin'ny sampana rehetra mba ho fandraisana anjara amin'ny firaisan'ny sampana. Ny fandaharam-potoana amin'io dia mizara roa miavaka tsara. Ny tapany maraina ho ataon'ny sampana rehetra ny fifanakalozana traikefa misy eto amin'ny fiangonantsika. Aza donoina ny mitondra sakafo atoandro satria ny tapany hariva no fifaninanana ara-panatanjahantena. Ao anatin'le hoe RFF fa tsy fanatanjahantena fotsiny ihany fa misy ny fialam-boly. Noho izany dia maro ireo kilalao samihafa mety ho hita eny atoerana, eny an-kianja. Mety hisy ny toraka kapoka, mety hisy ny hazakazaka gony. Koa manentana antsika rehetra mba hisoratra anarana androany androany. Soratra tompoko.
Anteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrany zao ary ny fiadan'Andriamanitra izay moatry ny farehetra hiaro ny fonareo, hiaro ny tokantranonareo, hiaro ny hevitrareo, ho tanteraka tsy hanantsina amin'ny fihavian'i Kristy tongotsika ianareo, ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana amin'ny fanamasina hitantana anareo n'aiza n'aiza lehanareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra itony teny soamafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana mampifatotra izy sy fampahiratana manjamba, anafaka izay mampahoriana hitory taona ankasitraha amin'i Jehovah. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'i Kristy.